fandarana andraisana vahiny eto amin'ny onjam-peoan'ny Free FM iresahana ny lohahevitra rehetra politika, toe-karena, sosialy, kolotsaina, fanatanjahantena sy ny sisa. Free guest fandarana misokatra ho anao te hivahiny sy hamoaka hevitra eto amin'ny Free FM. Miarabanao dia misaotra nanaiky vahiny ato anatin'ny fandarana amin'ity atoandro ity. Miaraba ny Madame Lalatiana ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manjo sy miaino ny fandarana eto amin'ny Free FM ary dia mankasitraka ny fanasana ary misaotra sahady ihany koa ho an'ny teknisianina izay manampy amin'izao fandarana izao. Tonga dia fanontaniako avy hatrany tao anatin'ny andro vitsivitsy izay nivoaka tamin'ny hainao manjery isan-karazany ary voaka an-gazety ihany koa hoe mitaky ianareo. Ianao moa zany anisan'ny nivoy an'izay hevitra izay fifanarahana politika vaovao. Ino io zavatra io ataontsika hoe mifanaraka amin'ny actualité ve io amin'izao fotoana izao andriamatoa Brunel Razafintsiandraofa maninona amin'izao tsika amin'ny teny izao ianareo no miresaka hoe nouvel accord politique. Misaotra betsaka anao amin'izay fanontan'izay zavatra tsara apetraka aty am-boalohany angamba aloha dia hoe io gouvernemanta corrosé io dia ratsy toerana io aminay MAPAR. Ny antony hatrany ampiandohana na metrahana amin'ny gouvernemanta io mihitsy no tsy nanaraka lalàna ary tsy manaraka lojika politika. Zay zany dia mitoetra ao anatin'izay ara-dalàna izay sy izay lojika politika izay. Voaresaka be teto ary ady hevitra samihafa teto amin'ny firenena ny fampiarana ny andininy fahaefatra amby dimapolo lalampanorenina tamin'izany mikasika ny fametrahana sy fanendrena ny prime ministre. Dia rehefa nandeha ny ady hevitra dia tsy narahany zany fa dia nandeha tamin'izay nieritreretiny ihany ny fitondrana. Ka raha miteny ianao hoe inona midika ilay akoro dia tsotra hoe fiverenana ny amin'ny ara-dalàna ary fiverenana any amin'ny lojika politika mba hisiny ny fitoniana amin'ny ankapobeny. Fa inona le hoe ara-dalàna zany hoe tsy ara-dalàna zany zao zava-misy zao no tianao tenena ianao manko tena tsy manaraka lojika politika fa tsy voatery hoe tsy ara-dalàna sa tena tsy ara-dalàna mihitsy. Aminay aloha zany dia tsy voaja ny andininy fahaefatra amby dimapolo lalampanorenana tamin'ny nanendrena ny prime ministre io. Zany hoe tianao tenenina zany le tsy fanajana ny article 54 lalampandrenana ny fototry zao zavatra mitranga rehetra eto amin'ny firenena zao. Miteraka zavatra maro ampahany ary singa tsy atsontsoniavana zany. Zahay MAPAR mantsy no niasa mafy ary hita mbahoaka empapoky hitam-pirenena nisy eo tamin'ny fampandaniana ny filoham-pirenena. Ary zahay MAPAR ihany koa no manana ny solombavam-bahoaka maro anisan-drindra eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ka raha ohatra ka hoe misy ny faniliana amin'ny MAPAR na misy ny fiezahana anakona an'izay MAPAR zay dia mino maromarina fa tsy azo firoana ny vahoaka malagasy maro anisa mihitsy ny fitondrana izay hipetraka eo zany hoe tsy mahazo ny adhésion. Ka everinay fa zava-dehibe mitondra fitoniana zany ary zava-dehibe mitondra makany amin'ny fiandrandrana zany tena hoe fampandrosoana zany. Ka ny olana nefa amin'izao fotoana izao ohatra mijery an'le trangan-javatra zany tsika misy olana be dehibe zany misy foyer na tension sociale maro be zany miforona. Zao fantatsika hoe ny mpianatra université mitokana dia pisaika ohatrany mitatra zany ary lasa kapobeny zany se généralisé otsika miteny vahiny ny fitakina ny Fianaratsoa ny eto Antananarivo ny Vontovorona sy ny sisa ny any Mahajanga efa manomboka mandeha zany hoe ny zavatra maika be zany tokony hovahin'le gouvernemanta mahatonga na miteny hoe d'actualité ve le resaka accord politique. Tena actualité zany. Tena actualité satria mahatonga an'io savorovory rehetra io ange dia tsy fanana antoka amin'ny hoavy za filoha tanteraka mihitsy ange zao no hoavitsika. Inona moa tena miala tsiny inona moa zany zao ny zavatra tena hoe mazava sy mangarahara hoe raha pitsotsika dia anao an'izao na afaka pitso ny fitondrana dia amoaka an'izao ny tena alay-panary lasa saina mihitsy hoe mbola vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ve zao fa rehefa miaino ny mpitondra mitety faritra mandeha tserony tena dia ohatra ny fampelezan-kevitra ny eno anao an'izao tsika meko an'izao nareo mbola resaka daholo fa fanateterahana aloha hatreto tsy maharesy lahatra. Ka zany rehetrarehetra zany dia manosika na mifavoriser le tension rehetrarehetra
manginy fotsiny le fotora be ny teneniko teo hoe tsy resy lahatra mihitsy le olona hoe ireto ngeny nanao ny asy, reto ngeny nanao ny ezaka samy hafy, reto ngeny nanosika sy nametraka le fitondrana, nefa rehefa avy eo any ivelan'ny rindrina daholo reo na zay fosiny ary de fa mampangatsika amin'ny maro anisa ampiray tandrazana. Ka zany hoe alahelona tsy fahazahotseza zany mahatonga anareo hoe manaova corps politika vaovao amin'izao fotoana izao. Tsy hoe alahelo fa tena hoe fitodiana mahasoa le firenena. Raha miaino ny tsika amin'izao fotoana zao a de misy fahaverezakevitra fahobe mihitsy amin'ny vahoaka malagasy. Misy déception tena hoe goavana be zay enon'ny tena zay fanakalozakevitra sy zay resaka rehetrarehetra eny anivon'ny fiarahamonina very fanantenana daholo le mpahitandrazana. Ka zany mila renina faran'izay aingany zany fa mitondra zavatra lalina ary mitondra fahavoazana be eto amin'ny firenena. Eto iankilany nefa zany le fitondrana andrasana hoe tondra vahaolana tena azo tsapaitanana, tsy hita le vahaolana azo tsapaitanana. Le vahoaka malagasy miandro hoe aiza ny anjarantsika amin'izay, ahoana tsika ty, hita hoe atao ahoana de ho aiza. Fa rehefa miaino anao a ny asa na programa ataon'ny fanjakana na mba sosikevitra etiny de fanomezana vahana vahiny foana. Misy tetikasana karay ity zao de misy anoatra zao de efa nahitana mpandraharaha vahiny io, efa hisy mpampiasa vola avy any ivelany, efa zany rehetrarehetra zany fangaro ao-tsain'le malagasy a manakorotana n'le mpitandrazana mihitsy ary mahavery hevitra azy. Ka sanganiana mihitsy le fiarahamonina am'le zavatra misy a zay noeritreretiko hoe fotoana tena tokony ifanatonana faran'izay aingany ifanomezan-tanana mba hisiny zay adhésion populaire zay ndray. De ohatrany hoe tehiteny ihany hoe satria nareo anatin'ny MAPAR le voadakan'le fitondram-panjakana le tsy mahazo rirandrirany amin'izao fotoana izao ohatrany voailikilika de mazava ho azy fa tonga de fa mainty daholo ny bilan ny zavatra hitanareo momba le fitondram-panjakana fa sao de mba tsy objectif zany fa mitanila ihany satria nareo mahatsiary hoe voailikilika. Zao aloha oka zava-tsara mihitsy a fa ny tompona ndraikitry ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena de ny fahefana mpanatanteraka fa tsy fahefana mpanao lalàna. Zahay MAPAR hatreto dia mijanona ary mitoetra ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna. Miaino ny vahoaka, miaino ny fitarainan'ny vahoaka ary mitondra n'izay tatitry ny vahoaka zay. Zay koa mantsy zany a anisany amendry fiandronanay MAPAR. Hoe nareo a raha vao manohatra, nareo raha vao mitsikera, nareo raha vao miala aminay a de tsy androso ny distrikanareo a, tsy androso ny faritra misy anareo a sy ny sisa. Za mahita ary za resy lahatra fa mahatsapa amin'ny mpiraitan-drazana ary mahatsapa amin'ny vahoaka malagasy fa miady ny solombavam-bahoaka ary miady ho an'ny faritra na voafidy azy tsirairay avy a ny solombavam-bahoaka ary mahafantatra ihany koa nefa ireo vahoaka ireo fa ireo solombavam-bahoaka ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra nametraka n'le filoham-pirenena eo. Ka raha ohatra ka misy ny tsy fandehanan-javatra de hevitra ve ny mpitondra na hevitra ny mpanatanteraka fa hoe mpitehana ara-politika ireo solombavam-bahoaka ireo satria tsy esana ny aminy na ohatran'izao. Azavainay fefa niady zay fa tompona ndraikitra amin'ny tsy fahombiazana ary tompona ndraikitra amin'ny tsy fandehana ny raharaha ny fitondrana sy ny fahefana mpanatanteraka. Ka le problème am'le nouvelle accord politique manko na hoe fifanarahana ara-politika vaovao a inona zany ahoana ny fomba atongavana am'izay ary inona ny endrika ho raisiny zay zavatra zay satria manko raha hoe manao corps politique zany de mampatsiarotsiaro misy ohatrany hoe efa somary traumatisé kely ihany am'le hoe feuille de route natondrozotra zay ny rahantsika nahita ny efa rano fa de tsy nisy vidiny loatra teto amin'ny firenena satria tsy tateraka ny tao anatiny lasa fizarazaran-tseza lasa hoe ty anao de ty anay fizarazarana tombotsoa de makamo an'le vahoaka ka inona ny tianareo voizana zany ao anatin'ny fifanarahana politika resahanareo. Tsy any loatra ny fipetraky le raharaha. Le fipetraky le raharaha de tsotra. Zahay MAPAR dia nanao fampelezan-kevitra n'ilay filoha. Mahafantatra zany zahay hoe zao ny toe-tsaina na zao ny programa nasa tian'le filoha tanterahana. Fa ny zavatra nahatsikaiky ange rehefa tafapetraka teo le filoha, le olona nanompa azy, le olona niteny ratsy azy, le olona niogaoga azy, le olona nanohatra ny sosikevitra rehetra nentiny ary ny faninana taminy tao anatin'ny fifidianana nomezaka miaraka aminy hoe anatanteraka ny programa nasany. Resaka tsy mitombina mihitsy zany
satria fijery samihafa fodikevitra samihafa olona nanohatra anao maly sy nanana ny zavatra ntsika rainy tamin'ny programanao ve no iaraka aminao anatanteraka le programana sandroany manahirana ny eritreretina hoe aombiazany zany rehetrarehetra zany zay no mahatonga anay hoe fotoany zao a satria tao anatin'zay zao koa mantsy anie tokony hitatsika rehefa tafapetraka satria mahita ny mpiray-tandrazana amitsika ianareo solombavam-bahoaka anie tsisy asa ataonareo hoe ianareo solombavam-bahoaka anie la ny andro fotsiny tsy tsy menatsiny le vahoaka ary tsy menatsiny ihany koa ny mpanara-baovao kanefa tokony hipetraka amina lozika ihany koa zany zay solombavam-bahoaka tao arinany lay fametrahana n'lay gouvernemanta de nitsikery zay hoe tsy io angeny tokony ho izy fa ny opinion tam'izany de hoe avelao hiasa izy de ve raha ohatra ka zay fahitana ary de avelao ary hiasa fa inona ary le vokatra azo atreto maresy lahatra atsika ve le vokatra azo atreto ananatsika fanantenana ve le vokatra azo atreto zany rehetrarehetra zany mifangaro hoe so de mba olona mitovy fomba fijery mitovy tanjona ny arany saika tao anatin'ny famolavolana ny ezaka samihafa sy ny mpiara-mitolona ary natongavana tamin'ilay fametrahana ny fitondrana fotony no hiaraka natanteraka le programa anasa ary everiko fa mitondra ihany koa ary mitarika makany amin'ny fahaveloman'ny fanantenana ny maro anitsandray a zay akoro zay ary io akoro atsidy koa zany na io akoro voizy koa zany de hoe tsy ny rehetrarehetra akory fa hoe iza lay nitovy frehana tao anatin'ilay fividianana ary iza reo mitovy fijery tao anatin'ny fanatanterahana an'ilay fividianana ka tokony nareo sy ny HVM ihany nge zany mamparatsy ny HVM mifanda manana tsy alaminareo ohatra ny raha tokantrano any de alamino any lehibe samy lehibe mamparatsy ny HVM mifanaraka ohatra fa tsy ataonareo accord politika ohatra ny hoe de tena ili eny fiainam-pirenena amatotra ny fiainam-pirenena ray manontolo mihitsy tsy mamatotra ny fiainam-pirenena zany fa ny fanohatra am'izany hoe mamaha ny fiainam-pirenena satria tokony ho resy lahatra tsika ry tokony atakatra hoe manino ty zavatra ty misatra be misy antony ao misy antony na io vahoaka menimeniny isan'andro na ny kolotsaina gasy iny de mametraka an'izany hoe na ny vato aza ho ny ahitana soramenaka de olona niaraka nitolona taminao maly ve ny olona fampitantana taminao ny olona nanosika anao de modinao tsy fantatra fotsiny zao androany mba tsy tenenako an'le teny hafa fataon'ny tanora de hevitra ve anao fa de irona am'izany ny fijeriny manatsaina sy manam-panahy kanenareo lahelon'le voadakambava fo de ohatra ny hoe lasa manao vous en faites une affaire personnelle zany de lasa fixation le izy azadiny fa firenena ny resaka eto tsy antoko politika io na firehana fa firenena raha ohatra ka misy zavatra tsy miadina misy resaka tsy mifanaraka any ambony any ny firenena ray manontolo sy mivahoaka malagasy mihitsy ange no mizaka an'izay ka oka tsy hoentina amina resaka fitiavateny ty na entina amina resaka ambopodisy toerana hoe mahavita zay ny rôle na todinay io na vitanay io fa jereo le firenena jereo le vahoaka vao ny etaetana meo azy am'izay le fampanantenana be de be zay nambaratsika ary nanome vanim-potoana ange tsika tamin'ny fotoanandro hoe ao anatin'ny telo volana de apetrako zao ao anatin'ny telo volana hoe iady mikolokolo tsika ao anatin'ny telo volana ikarakara mpampianatra firamitsika ao anatin'ny vanim-potoana foy apiditra reo rehetrarehetra reo voatonina tam'izany de iandro enizandray ary de iandro oviny ka ny olana zany de zao hoe raha ohatra ka hoe tsy mahomby anao manko ny teny teo hoe hita nge zany fa mitarasoka ny raharaha misy zavatra tsy mahomby betsaka ao menimenina ny vahoaka malagasy fa tsisy fitokisana intsony dikan'izay nge le président fotsiny teneny hoe soloa le mpiara-miasa aminao fa tsy hoe aleo zay mba hiditra ao anaty fanjakana ohatra n'izay manko ny allure raisin'le hoe accord politika zany raha tsorona miteny ny anjaranay manambara ny anjaranay fa raha ohatra ka iziriziry ny fitondrana na izirizory ny filoha-pirenena tsisy lana an'izany inona moa no azonay atao fa de ho tohizanay foana ny andraikitra amin'ny maha olom-boafidy anay sy amin'ny maso olom-bava-mbahoaka anay hitatitra ny zavatra misy ary anambarany tsy mety ary indrindraindrindra
hitondra fatabaroaka ny tsirariny eto amin'ny firenena miandrandra zavatra nge ty vahoaka malagasy ty miandro zavatra ty vahoaka malagasy ty nefa hatreto any mbola tsy hitanao mihitsy hoe ahoana moa zany tsika ty de ho aizy inona zavatra azo andrandraina ary rehefa miainy mpitondra samihafa ianao a mivahiny any aminay ianao manjery samihafa valalanina mihitsy ianao mekohatra anankiray zao ianao a natsidiko teo hoe za de solomavambaoaka MAPAR voafidy tany kongo efa hatramin'ny ovinina reo mpanao gazety reo na enao na nitondra ny taraina ny vaoaka avy any kongo hoe misy sonono trandraka volamena ao anatin'ny distrika ny kongo zay mampiasa fitaovana lehibe ary miasa andro amanalina hatramina reny rano ary na viliny reny rano onolahy ohatrany hoe eto taminarivo zany hoe ikopa io zany a avily makany benjy ohatra reny rano anankiray mihitsy ny navily le sinoa nanatony zay mpitondra fanjakana ny ona tamin'ny ministry ny minina ny arena stratégique moa filaza azy am'izao de hoe tsy ara-dalàna tokoa fa ho andrainy andraikitra zay mandraky ty ny androany mbola mitrandraka ao reo sinoa reo a amina fitaovana lehibe ary ny tena mampitroatra ao anatin'le izy de zao le vahoaka mahantra be tsy akilany fa vomba mangadingady de samborona de mihidy any ampitandro filaminana any mandoa vola be vao tafavoaka le sinoa nefa izy a tazany potsiny tsy ataony ininona fa de manao zay daniny kibony de gaga be tamin'ny zoma fa nivahiny tao amin'ny TVM le ministra dia tamin'ny fandarana hoe sarika moa zay sarika de rehefa napita vaovao tao izy hoe misy vato carrière vaky any Tamatave 2 dia efa eo amin'ny 300 eo izy ny olona tafiditra any am'izao mitrandraka ny vato dia efa nyteny tamin'ny ministra sy ny tompon'andraikitra samihafa eo amin'ny fitandrona amin'ny filaminana zay a andrava saindroka le olona ao de ozy aho hoe hatramin'ny oviana ihany ity malagasy ty no ailikilika eto amin'ny taniny hatramin'ny oviana ny vahiny no anjakazaka eto fa le malagasy a tsy mety ho masina mihitsy eto amin'ity fireneny sy ny tanindrazany ity sinoa araky nambarako teo ho an'ny kongo jerepotsiny mandraky ty ny androany nefa zany no gasy kely mba mitady zay mba ho anjarany sy zay mety ho sansany ao Tamatave deo de fa hidina indray ny amoregy andravaravany ao zany rehetrarehetra zany ane no mampitroatra ary tena hoe mahatonga an'izay tsy filamina ny fiarahamonina zay ka raha tsorona ngeza ny olo zany hitovizany akamaroan'ny olona rehefa mba miresaka amin'ny olona eny an-dalana eny na miresaka amin'ny antso an-tarobia resaka amin'ny anao manjery sy ny sisy reny na miresaka amin'ny olona de memenina le olona zany ohatrany fa tovizakevitra le hoe tsy mandeha zany le zava-misy am'izao fotoana izao ratsy be le fomba fijerin'ny olona le mpitondra fanjakana misy am'izao fotoana izao fa ambonin'izay ve nareo ambonin'le mety eo olana hoe voatakambavafo sy ny sisa misy problema hafa nge de hoe nareo angeny na metraka an'le olona io teo e nareo zany tokony miassumer responsabilité ihany koa miassumer zay amin'ny responsabilité anay ary tsorona fa manana zaravesatra ihany koa zay am'le tsy fahombiazana ary zay le zaravesatra mitambesatra aminay zay mihitsy ny tsy anginanay zay mihitsy mahatonga anay hoe andao raisina ny andraikitra fa efa dila loatra izy ty ny irairainay tao anatin'ny fampelezakevitra hoe iady amin'ny resaka kolikoly fa amintsika miteny zao a le kolikoly nge ohatran'ny sampire ohatrany hoe vomay dila satria inona ny antony na andray fanapaha-kevitra an'olo tompon'andraikitra na anisaka tompon'andraikitra ray be sy ikoizana ary mampitomany fiarahamonina am'izany lafin'ny kolikoly zany a mampitaredretra nyity gouvernement ty zany ve andrasana mpamatsy vola araky le fijery mahazatra sy le politika ny tsy manakambo am'izao zao manjay zavatra zay projet rehetrarehetra proposé anao na sosikevitra rehetrarehetra hoentinao a de mpamatsy vola foana dinika mpamatsy vola andrasana mpamatsy vola amindra tompona ndraiky mpanjakana ve zay mampitomany sy mampikaikaika fiarahamonina andrasana mpamatsy vola sa andrasana aniza fa rehefa mijaly le vahoaka mijaly mipiraitan-drazana amin'ny lafin'ny kolokolo sy ny didiko fe lehibe sy fampahoriana am'izay fanaparapahefanyzay tokony mandray ny andraiky ny avy atrano ny fanjakana fohy be fa tena mialatsiny a fa raha ny zavatra misy atreto a na ny fametrahana ny ratsy mangaika samihafa ny fitondranany tena mitarazoko e ary zany daholo malasa ny saina hoe anao ve tsika ty sa tsy anao e
jerenao zao a tam 25 janvier no nanao ny fianiana ny filohan'ny république aty am 18 avril 3 volana latsaka herinandro zay vao voatendra ny prime ministre nefa le prime ministre aminitsy hoe intellectuel nafarina avy any Washington na fonctionnaire am banque mondiale olona eo akaikiny eo 3 volana izy vao manendren'izay nitsangana andreny ka nareo ony nanasarotra ny asany satria nareo MAPAR ny ziriziry hoe andiny faevatra am'y dimapolo nandrosoan'Andriamatoa ajare sampa nefa tsy nanaiky izy raha tsy misy anareo nanasarotra ny asany mety ray volana mety bon herinandro na tapabolana de voatendry ny prime ministre tsy maharesy lahatra zany tsy maharesy lahatra zany inona mono nanaka anazy tonga de niteny hoe tsy mety amiko ty fa manolorana rana hafa ary azo natao pabe maso anie zany resaky zany iatsona ampoana gazety hoe ny MAPAR de nanolotra an'ity mba olona ho atolotra zareo prime ministre fa no zao antony zao de tsy resy lahatra satria tsy ataterahana amin'ny programa zay ho taterahana ho amin'ny firenena zany ka miantso ny MAPAR indray manolorana rana hafa fa tsy mety ty fa mialokaloka ao anatin'izay resaka zay everiko hoe tsy maharesy lahatra zany ka le izy zany rehefa tena zoina le fandehany adefitra Andriamatoa Brunel Razafintsiandraofa le nianga tany am'le hoe fanendrena prime ministre zany tsy nitovizakevitra ary maninona raha ohatra araka hoe fotsiny hoe soloina le prime ministre soloina le gouvernement ta tsy voatery hoe manao accord politique sy ny sisy zany de mihina le président de ohatran'ireny hoe manolo tompona ndraiky reny de vita ny tena fahamarina toerany fitondrana ny tena tadiavina satria afahana miasa aingana ary miasa tsara mitondra fahombiazana ny fahamarina toerany fitondrana zany hoe ilaina zany le stabilité politique le tiako atongavana am'le accord nge eno manko miteny hoe force vive hitako amin'ny gazety io zao hoe force vive rehetra ny atsona anao an'le dinika am'le accord sady iso mivolazany gazety fandikan'ny gazety azy angambany fa ny zavatra nambarako de hoe le accord zany de hoe lay antoko mitovy firehana ary zany ohatra hoe mety hoe reo le nanoana ny rajonary mampiana tamin'ny fifidianana zany ohatra tena zay mihitsy teneniko ary nitsipiako hoe MAPAR, SVM, VPMM, MMM reo zany tokony mitambatra faran'izay aingany am'izao de mifampiresaka mba hitondrana misy parti hafa ohatrany hoe MTS sy ny sisa koa nge zao nanoana dia reny rehetra reny zany manampy ao anatin'ilay izy fa ny tena mitarika zany satria tsy maintsy jerena ihany koa nge le équilibre les forces sy le importance numérique ny député zay ao anatin'ny parlement de zay mahatonga ana mitondra le proposition hoe MAPAR, SVM, VPMM, MMM reo zany mila mitarika lay fifampiresahana sy fionana ary fametrahana faran'izay aingany an'izay ainga vaovao zay ka ahoana ny ilazanao fa anaiky an'izay ny mouvance Ravalimana reo rehetrarehetra zay tatsiarina indray vao nanambara tamin'ny fomba ofisialy hoe anoana n'Andriamatoa Rajonary mampiana rehefa tafapetraka teo izy anaiky an'izany ve reo olo reo anao accord politique nareo de tsy ao anatiny reo olo reo tokony lojika amin'ny politika ny zareo ary tokony lojika amin'ny fotokeviny tao anatin'ny ny fifidianana nisy tao anatin'ny fampielezan-kevitra nanana ny hevitra ny toanana zareo reo ary nanana ny olona ny toanana de zay tsy fahombiazanao tany amin'ny politika ny tanterahanao zay ve ny asakazahanao sy amenonao trano sy amenonao sehatra aty amin'le sehatra tokony hivondrona ny praidonakafa ka zay ny politika eto amintsika ko nareo nanelingelina anazy fa mouvance Ravalimana sy ny sisa azo nanaovana alliance tamin'izy efa lany teo tena lainy le tsy fanelingelenana mihitsy tsy fanelingelenana fa tokony hoe isy fifampiresahana isy fiaraha-miasa madio sy mazava fa tsy fanelingelenana mihitsy zany mbola iverenako foana le hoe district na voafidy tany Kongo zarery no nitarika ny fampielezan-kevitro ny filoham-pirenena Rajonary mampianina ary nanao fomba rehetrarehetra nampandaniana azy na fiodinana voalohana na fiodinana faharoa tsy nandalo tany na indray mandeha ary
fa ny komity mpanoana avy ety Antananarivo no nandalo tao tamin'ny hélicoptère fefakadiny 15 minutes tamin'ny deuxième tour fa zany nanao ny asa rehetrarehetra premier tour sy ny deuxième tour nisy vondrona mpanoana taty Fianaratsoa taty nampiantso ny mera rehetra tao anatin'ny distrikany Kongo mba homena consigne hoe hanampy amin'ilay fifidianana fa niakatra tany nisy mera folo tao anatin'ilay 5 fa rehefa tafaverina tao Kongo reo olona reo na déclaration ray tsy nataony na famorina vahoaka na ndray mandeha tsy nataony na hoe famorina olona tao anatin'ny tokantrano tsy nataony hoe zao ny fivoriana ataony ka zao ny fironana hitondrantsika sy atrehantsika nyty fifidianana ty mandeha atsika na mandeha ary tena niady rery tao anatin'ny fampandaniana ny herina Jonaromampianina tao anatin'ny distrikany Kongo sy ny faritra vadivavy amin'ny ankapobeny dia zay rehetrarehetra zay no mahatonga anay sarotiny sy miteny ankehitriny satria engagé zahay moralement hoe ndao tsika hifidy an'ity fa zao ny foto-kevitra zao ny fijery zao ny programme tanterana zao ary zay ihany koa mantsy ny tiako apetraka sady aty satria be de be ny mamendry fendro ary be de be no miteny aminay hoe tsy androsonareo tsisy projet any aminareo tsy ho tanterany any aminareo tsisy olany zany fa za de anambara ary mivahoaka any mahafantatra hoe nisy olombavambahoaka anay de miado anay ary nisy olombavambahoaka anay de miado an'ity fireneny ity ka anjarany mpanatanteraka raha ohatra ka hiteny izy hoe hosazinay ny any satria député Brunel tsy mirona aminay ary tsy mangina ny vavany na tsy mitampina ny vavany na tsy azo tambatambasana tsy azo tambatambasana zany rehetrarehetra zany ny fangaro daholo tena mialatsiny ny anaovana politika dia mba hoe hitondra anjara briko an'ity fireneny ity mampalahelo ny ty tanindrazantsika ty madame Lalatiana tena mialatsiny tsika sianao anisany mba olona nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana hoe nitety an'izao tontolo zao za manokana moa zany de Australie sisany tsitako fa na ny firenena zay tena hitanao hoe ngazana tany efitra désert misakafo ny telo sanandro ny olona ao aminy voko tsara ny olona ao aminy bolangina ny olona ao aminy eto amintsika ao anatin'ny vanim-potoana lava tsy hitanao mihitsy ary tsisy fanantenana amba ho azonao hoe hoaiza moa tsika ty de ahoany tsika ty rapitso fa de hifanenjika sy hifanilika toerana ary indrindrindrindra ny zavatra tena hoe mampironana ny lalina be amin'ity lafin'ny politika ity dia tsy fanomezana sehatra ny vahoaka malagasy fa tena hitanao mihitsy tsy manakambo ny maro anisa ny amin'ny zoko be mpanao politika sy ny manampahaizana eto zany tena misy tanteraka eto mihitsy le hoe malhonnêteté intellectuelle le olona eritreretinao hitondra zavatra eto indray ny manome vahana n'ity vahiny rehetrarehetra ty ary manilikilika sy manitsakitsaka le asyn'le vahoaka malagasy zay tokony anjara le vahoaka malagasy misy andraikitra maro misy asa maro misy anjara sy tokony sahaza sy tokony ho anjara ny malagasy zao fa io de tsy omena ny gasy io fa de zay vahiny rehetrarehetra tonga eto de mitavana zay vahiny rehetrarehetra tonga eto de tany ampendoan'ny fandaharana ianao tamin'ny anao fitenenana de nyresaka ny aéroport za rery mba hoe tompona andraikitra malagasy nanohatra ny fametrahana ny société CSPI eo amin'ny aéroport za rery nienjehana tamin'izany atao tondromolotra tsisy teny satria société vahiny io atao za zao nisan'ny tompona andraikitra teo tamin'ny fotoanandro miasa maray tsy hariva andro amanalina fa tsisy tombony manokana omeny ny fanjakana nefa rehefa vazany tonga eo de omenao efatra lariary isaky ny mpandeha anankiray ho an'izany vahiny zany rehetrarehetra zany tena hoe tsy mety ka sao de hoe manelingelinareo le vahiny fa tsy ahafahanareo manao ny trafika sy ny bizina isan-karazany de hoe zay tsy mila andreo vahiny reo teny amin'ny seranam-piaramanidina tamin'izany fotoana zany za zany tena mangataka anao mihitsy tena aomeo fotoana anankiray de antsoiny mpiaino rehetra hoe amin'ny andro ohatran'izao
iresakitsika momba ny trafik io ary iresakitsika momba ny vavahady fidirany sy tena mba tia-resaka mihitsy satria misy mametraka fantanina zao mandefa SMS io manina tsy mba hantanina ny solom-bavamboaka satria anao lehibe any police de l'air et des frontières taloha hoe ahoana ny fandehandreny volamena be tafavoaka reny nefa ianao chef paf tamin'izany fotoana zany ka zay indrindra ny tenenako hoe tsy ampy ny fotoanatsika raha ohatra ka hoe fotoana satria politika manko ndresantsika eto fa afaka manokana fotoana afaka miresaka mihitsika ataovy malalaka tsara le fotoana fa misy zavatra tsy fantatry mipiraitan-drazana mihitsy ange miandraikitsy ny polisy eo amin'ny aéroport a dia manara-maso an'ilay mpandeha sy ny entany ary ny entana zay voaresaka eto a dia ny bagage ensoute sy ny bagage en main ny bagage en main zany a araky lalàna de tsy mihoatra ny rombe 10 kilao na 10 kilao zay no lalàna nefa tsika maheno a vesatra na arena mihoatra an'izany tafavoaka ny ivelana eo zany de fa tiako ametrahana sady hoe avy aizy io ny mandalo avy aizy io midraiza ny lalana io ary iza mamela azy mivoaka iza mamela azy mivoaka fa itya misy information ozaraiko amitsika ampiaina eo amin'ny aéroport roa de misy ny antsona hoe cargo entana mandeha amin'io cargo io a de sady tsisy misavy io tsy misy mijery fa ahoany zay misy ny rafitra misy eo zay misy ny rafitra misy izany responsable le cargo zany Air France io cargo Air France io a tsisy fisavahany io ary tsisy fanontaniana hoe inona ny entana andeha ao a na inona ny ao efa eto akaiky ny école ny polisy amin'ny fasiny laoity canadienne moa zao mibrao andro zareo fa taloha izy tery ambanimbany tery fa io zany zay entana tonga ao zany de aondrana de zay tonga ao zany de miondrana fa tsy fantatra hoe inona ny any na inona tamin'ny nisy vanimpotoana tamin'ny fitondrany ny filora valomanana de nisy an'le resaka hoe émeraude be hoe tsy hita tafavoaka dia ny raha matotony mpampan'olalàna tamin'izany fotoana zany tonga teny aminay teny amin'ny seranam-piaramanidina isava ny teny amin'ny seranam-piaramanidina ary zahay amin'ny maha-manamboninahitra mpanao ny famitorana anay tamin'ny fotoanandro dia nametanana na ny assistean'io raha matotony mpampan'olalàna io zay mba nitsofoako tao anatin'ilay depoan'ny cargo Air France ny savaina ny entana tao ny nahitanay biby 3 conteneur ary tamin'izany fotoana zany amin'ny maha-teknisiana anay de mba nanantena hoe isezina incidente ho ataon'ny procureur fa io de tsy nisy tanalahy reny le reptile tanalahy biby lava sahoana 3 conteneur aondrana de manontany tena ny tena hoe ny zanaky ny tena zao na ve na ny zafy ny tena mbola hitany zany biby zany eto amin'ity firenena ity zany rehetrarehetra zany manahirany eto ary tena tsy afeniko fa tena manosika ana hiditra lalina amin'ny lafo amin'ny politika satria rehefa mba miteny a teo amin'ny aéroport tamin'ny fotoanandro isaky maneho hevitra de hoe politique zany zatra resahanao zany cela relève de la politique mais vous êtes un fonctionnaire vous n'êtes qu'un agent de l'administration tsy zavatra tsy tenenina tamin'izany fotoana zany a ohatra fotsiny hoe io resaka CSPI io nanohatra an'io ago ary mbola manohatra an'io hatramin'izao satria le vahiny zany mitavana ary manao vasalen'le firenena tsy misy eto ambon'ny tany zany io frontière embenana ny vahiny zany frontière na pays indépendant embenana vahiny raha izay faharoa manarakaraka an'izany ny contrat nio société io raha fahenoko azy tamin'ny fotoanandro de hoe ny PRMP fotsiny ny signataire n'ilay contrat tamin'le société fahatelo tamin'ny transition nge ino natao tamin'ny transition ka eo indrindritsika tamin'ny transition io natao ny feuille de route nefa ao amin'ny article 5 izy raha tsy diso de miteny fa hoe ny gouvernement tany tetezamita de tsy afaka mamatotra ny firenena ao anatina fifanarahana lavitra ezaka na hoe maritra nefa natao io contrat io a mandritry ny 12 taona ka ny tena tiako antanina manko hoe sahirana ihany fa fatotra tanana sy tongotra ihany nareo am'izao raha za manko te antanina ka ngana reo solom-bavamboaka tsy afaka miady hoe remettez en cause zany na jerevy indray mandeha le contrat fa sahirana ihany nareo indrindra ao anatin'ny MAPAR satria transition zany a ny lehibe anareo ihany ny tao anatin'izany nefa nataonareo le izy tamin'izany za aloha tsy hoe miala ndraiky trahako
fa zao a zany vao miditra misehatra politika za tsy mbola mitondra fanjakana za tsy mbola mitondra firenena fa mpiasa-panjakana no voafidy solombavam-bahoaka fa be dehibe aloha ny tsy fanarahan-dalàna ary be dehibe ny zavatra tsy naharesy lahatra tamin'ny tetezamita tsy mandahany zany mihitsy a za efa solombavam-bahoaka zao a be dehibe ny olona manatona sy mitaraina amina mikasika ny fitandrona ny filaminana io misy miteny amiko hoe zay ny monsieur le député ka voatafika mitafihana jiolona mitapy-adina dia rehefa vita le fanafena mitapy-adina dia nanantona amin'ny polisy zahay a nanao fitarainana ary nitory an'ilay olona nanafika anay dia gaga be zahay a fa le mpitandro filaminana nandray anay tao a no tao anatin'ilay olona nanafika anay dia nyresahanay a ny ministra tamin'izany fotoana izany a dia navalyle ministra fotsiny dia hoe zany ve ka za tena miteny aminao fa raha zany rehetrarehetra zany kosa aloha tena tsisy miombona amin'izany mihitsy everiko hoe za mpitandro filaminana zany a ny voady ary nanao velorano iaro ny vaoaka sy ny fananana fa rehefa mivoana amin'zahay dia efa dalo zay fa tsy mpitandro filaminana antsony ary efa fahavalo zany fa tsy namana ary tokony andraisina fehipetra entitra iverenantsika zany hoe asika resana amin'ny fotoana manaraka ary malalaka tsara ny varavarana amin'izay lafiny zavatra efa iverenako le lafiny politika aloha satria tia metraka fantanina aminao ihany aho hoe nareo eo anivony antemin'era-pirenena ihany koa ve tsy mahatsiapa hoe manana ndraikitra ao anatiny nanao ohatrany hoe karazana bilan tsika teo hoe tena tsy manjary zany le zava-misy eto amin'ny firenena be dehibe loatra ny problema tsy seromitranga olana rady sosialy sy ny sisa ny resahanao teo hoe tena disy fanantenana ny olona kivy zany tsy hitatsony hoe inona no andrandraina zany eo anatin'izao zava-misy zao nareo ve tsy mahatsiary manana ndraikitra koa nareo député satria nareo aza donona fa indro nisy hoe motion de censure nandeha tamin'ny gouvernement raha mba nisoloana le gouvernement da mety mba satria le équipe ihany koa nge hita hoe misy incompétence teny amin'izany ny société civile zao mahita hoe tena betabe le misy problème na compétence agoavana be zany ao anatin'le gouvernement ta misy a tsangana amin'izao fotoana izao raha mba nandraina ndraikitra anao nareo ka nandeha hatramin'ny fara le motion de censure voatery tsy maintsy nan'olona le premier ministre nge le président zao le président zao izy ihany koa mba anisany midingina hoe mbola tsy soloko mihitsy gouvernement fa mbola 6 mois nomena azy eo fa za ao anatin'ny telo volana ve dia ho tsarainareo nefa matoa indroa ny resaka motion de censure nandeha tany amin'ny assemblée tokony mba meritrehitra nge zany nareo misy andraikitra reo tsy vitanareo tao e tena misy andraikitra tsy vita satria misy fitavozavozana ihany koa satria rehefa nitsangana zany le bureau permanent tao amin'ny assemblée nationale dia ilony kortaniny iny dia naongana dia nisy bureau permanent vaovao dia io bureau permanent vaovao amin'izay a no mitantana sy mitondra ny fivoriana rehetrarehetra ary natsika piaino sy mpijery ary a dia samy mahita hoe ahoana ny fomba izerely le bureau permanent an'le ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao misy le question réponse farany teo iny natao a tamin'ny gouvernement ny fanarahana hatrany amboalohany hoe 4 minitra isaky ny député zay metraka fanontaniana fa ny namana rehetrarehetra taty ivelany iny sy mimpanara-baovao dia nahita fa raha ny anjarako manokana zao a 2 minitra sy 1.5 segondra dia fa nitapahana hoe vita ny anjaranao zany hoe satria somary nasisika tamin'ny gouvernement sa satria naninona mahitsy a ny fitakiana tonga dia nampaninona ny lakilosy vita namana rehetrarehetra ty ivelany nefa zay tena manaraka ary mitazona chronomètre anatin'le resaka dia hoe 2 minutes 51 dia fa nitapahana ny ianao nefa misy député sasany a 6 minutes zay vao tapahana hoe vita ny 4 minutes zany rehetrarehetra zany a ao anatin'le gestion an'io parlement io mbola manahirana ka io a fitabitro androany io mandaitra raha pitso mandaitra fa afaka pitso a tsisy ho azonao amin'izany tsony ka nareo le atsona amiteny vainy hoe colosse au pied d'argile nareo fa nareo mapara 7 nao anatiny io nefa tsy navita niaro an'le bureau permanent napetraka reo fa niongana le bureau permanent ka izy nareo c'est la loi du plus fort nge io zay tonga manjaky izy zao na bureau permanent dia izy manao fitsipika ka tsy ampy anao ny 3 minutes 51 dia zay no izy aloha fa rehefa mba akaikikaiky an'le bureau permanent ndray anao mahazo 6 minutes
mariny zany rapport de force tokoa ny politika kanefa raha ohatra ka rapport de force ao anatin'ny zavatra aradrarina tsy maninona fa raha ohatra ka hoe rapport de force ao anatina manipulation frauduleuse na hoe ao anatina fomba fiasa mamoehitra samotsarain'ny tantara eto tsika samotsarain'ny tantara eto ny zavatra ambolena am'ireo namana ireo ange de zay foana hoe tsy mandrosonareo tsisy nininona ho atao any aminareo tsy azo fampandrosononareo raha ohatra ka tsy miaraka aminay na tsy manohana nyty fitondrany ity ororona am'izay de matahotra koa le solombavam-bahoaka sasany namana hoe sao de tsy ho voafidy amin'ny deuxième mandat satria tsy mahavita nininona ny anany fa de tsotra ary zaraiko amin'ny namany zany ny lehibe indrindra fandraisana ndraikitra eto amin'ny firenena de tsotra na ho voafidy ara-pitso na tsy voafidy ara-pitso tsy maninona fa ao anatin'izao vanim-potoana mahavoafidy azao vitako ve ny andraikitra napetraka ny mpifidy tamiko sa tsy vitako raha inao zao ny antanina zay fantanina zay de voavalinao ve voavaloko zany voavaloko zany mitaraina mitondra miantsoantso miteny manoratra ary manambara ny fitaraina n'ireo mpiray-tanindrazana sy ireo mpifidy ireo hoe todia ry jereo atsy fa mba misy valiny ve zany antsoantsonao zany tsy misy valiny aloha hatreto tsy misy valiny hatreto kanefa zay tsy fisina valiny zay tsy ampangina so de eritreritra ny sasany fa hoe anaovantsika be mareniny io de reraka io afarany zay raha idrotroketo ka ohatran'izay mihitsy nge le politika amin'ny fanjakana politique d'usure zany no ataon'ny fanjakana hoe zay miteniteny rehetrarehetra vizaka ho azy eo ohatran'izany ny mpanao gazety zao tsika miteny zao ohatr'izany nareo député de mangina ihany ny farany satria vizaka ka anaovan'ny politique d'usure misy fotoana amin'ny maha olombelona de matsiaro reraka ihany ny tena fa rehefa mijery an'ireo vahoaka ireo ary mijery ny fahasahiranana sy ny fahorin'ireo vahoaka ireo de mahazo heri-tampoka ary adino daholy zay gafigafy sy zay takitakila rehetrarehetra miainga ny anahy aloha zany de zay rehefa mandalo any amin'ny faritra na voafidy miainy ny fitaraina an'ireo vahoaka ireo sy ny tsindry azo lena mahazo an'ireo de mahazo hery satria tsisy nizaniza andraindrain'ireo sy antenain'ireo afa-tsy zaza mifidiny dikany tsy manana zo mihitsy ho reraka ary tsy mananjo ho resy ao anatin'ilay ady raha ohatrany hoe zoitsika zany zao hoe anao fivoriana ara-potoana tsy ara-potoana nareo anivon'ny solombavam-bahoaka manomboka raha mipitso alarobia le volavolan-dalàna na projet de loi misa 12 dinianao anatin'ny 12 any ohatrany mba miinsulté an'le malagasy any inge zany hoe petatoko zany fa isany impossible zany lalàna ray zany diniana andray any loi de finance ve dinianareo anatin'ray any resaka lalàna momba ny décentralisation communale io zay tena scandaleux matohina ny betsaka matohina ny betsaka maro dinianareo anatin'ray any zany hoe misy andraikitra reo tena tokony mba tenenareo an'le fahefanam-panatanteraka tsy fantatro hoe tsy vitanareo ve de manao ohatrany hoe zay daniny kipony zany ny ataon'ny mpitondra fanjakana mpanatanteraka satria matoky izy hoe tsy ho voaozongozana ary tsy andalo milamina zany eo anivony anty amin'ny era-pirenena zahay solombavam-bahoaka rehetrarehetra eo dia arahany vahoaka malagasy maso akaiky ka asakasakay asakasaky ny namana asakasaky zay rehetra raha ohatra ka tsy hijory sy andray andraikitra amin'ny zavatra misy na zavatra mety hitarika le firenena any anatina fahasarotana io volavolan-dalàna voatononao rehetrarehetra teo de volavolan-dalàna saripady be daholy tena saripady ka raha ohatra ka zany ny atao akamena ny andaninana zany tena samotsarain'ny tantara eto tena samotsarain'ny tantara ka ina ny dikan'le samotsarain'ny tantara satria ho vita ihany le izy na ninina mety hoe tsy anakena azy ho ataon'le fitondram-panjakana mpanatanteraka force inona nge satria manaiky azy le député hodinianay le volavolan-dalàna ho fantarinay le volavolan-dalàna ilaza ny hevitra isy ny fahitanay mihoatra amin'ny etaetam-bahoaka zahay ka raha ohatra ka mbola atao lehitrezany io amin'ny fotoana rehetra sy amin'izay heritreritra rehetrarehetra dia tsy maintsy anambara horetany horen-danitra zahay hoe zao no nataona itao fa zao ny zavatra nisy ka dia
miala ndraikitra zahay fa efa nanambarana zao zay ary zao fahitana azy a nefa de zao ny tanterahana tao raha misy olona tsara toerana tokoa manko de ianao zao afaka miteny satria ianao manana laharana antsony hoe printy zany any mifaritra zay evinao any te antany an'le resaka fanapahan-kevitra zany hoe volavola moa zany volavolan'ny ainga tany am'le atao hoe fikaonandom-pirenena sadasada zay natao teny anivon'ny CCI vato iny tsika hoe ho zaraina ny renivohitra ny Tananarivo zany hoe ho zaraina arrondissement ena de samy manana amin'ny be ny tanànany avy ahoana ny fahitanao an'iny ny antoko VPMM dia nanasa mpitarika politika sy tompona andraikitra politika samihafa fa tamin'izay fotoanan'izay moa zany de hoe ny fanaraka ny mpizaika tao hoe tsy atsona anareo mpanao gazety le resaka ary tsy ho taterina ihany koa mpanao gazety dia nivory tamin'ny toerana anankiray mpitarika politika maro be de nanao famelabelarana tao ny antoko VPMM nitondra ny volavolan-dalàna zay ny volavolaindry zareo mikasika an'io fifehezana ny isa-paritra io sy zay resaka hoe fanapariam-pahefany zay na ny mikasika ny décentralisation ny commune sy ny province sy ny région dia tao anatin'ilay famelabelarana de nisy adihevitra samihafa adihevitra mafotaka ary ny VPMM tamin'izany tena tsy nikatom-baravarana mihitsy hoe saotranareo fa raisina daholo zany sosikevitra rehetrarehetra zany anatsarana an'ity fa io ny fijerinay nefa nareo manana fijery ohatran'izany de tafiditra tao anatin'ny sujet mihitsy mikasika na Tananarivo renivohitra tamin'izay mbola tsy ampiray volana zay fa tsy hotononiko le daty ary tsy hotononiko le toerana ary za tao anatin'ny olona nandray andraikitra nandray na voasa zany voasa tao anatin'io fivoriana io dia rehefa voaresaka tao ty Tananarivo renivohitra ty de samy naneo ny heviny ny ombona ny rehetrarehetra aloha zany tao de tsy nisy mihitsy tao na ray ary d'accord tam'le hoe zarazaraina Tananarivo fa mifanohatra am'izay ary nisy sosikevitra ny ainga tao be deabe de hoe le Tananarivo renivohitra ary mbola hosokafana amin'ny grand tana am'izay ozy ny olona ny mpizaika tao mba hitovy zo ny grand tana hitovy zo manodidina resy satria mametraka obligation zay zavatra zay amin'ny fanjakana fohibe sy amin'ny fiadidinan'ny tanàna ampandroso an'ireny le manodidina Tananarivo reny mba ho tonga ohatrana Tananarivo renivohitra zany le grand tana ary voatonona tao mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe eo soavy masoandro zao mbola hita hoe renivohitra fa miala 4 kilomètre eo fotsiny ery Ambatolampy tsy mahafotsy tonga de ambany vohatra be vovoka fotaka tsisy jiro tsisy rano tsisy de zany voadinika tao hoe le grand tana mihitsy ny tokony atao Tananarivo renivohitra manitatra ny atao fa tsy mampizarazara zany ny fironana tao ary averiko ihany fa chef de parti maro nytao satria nisy antoko politika teo amin'ny 30 teo nivory tamin'io fotoana io fa tsy fantatro fa de zay zany ny fironana tamin'izay hoe aza voaka mpanao gazety mihitsy satria nisy patron politika ny teny tamin'izany so de raisy ny fitondrana fa hanozongozona anazy tsika na raisy ny mpitondra fanongampanjakana ka aza voaka gazety resaka ty ary aza itsona plaza vaovao de ahoana nefa no ataonareo raha ohatra ka araka le teninao teo atao le trezany ty volavolan-dalàna mikasika ny décentralisation ty natao miresaka na Tananarivo votika ho lany eo anivon'ny assemblée adihevitra aloha zahay de fandraisy lahatra fa raha ohatra ka tena tonga am'izay tokoa de tsy maintsy samy assumer conséquence ary zay de tena mpafantatra amin'ny vahoaka mihitsy hoe zao ny zavatra nisy tao de zao ny andraikitra ny raisinay fa de tsy voatananay moa fa zao no ny antony oatra zao de mipasy le zavatra misy mampitafatra aminao ty amin'ny SMS moa hoe manina raha saina mamory vahoaka nareo solombavamboaka MAPAR manao tatitra ny asa vita sy ny tsy vitanareo mikasika an'izay etaetam-bahoaka satria matsiaro zany le vahoaka hoe ohatrany tsy ampy de famezam-baovao azy zay misy resaka mampime izy io zany tanora ao anatin'ny règlement intérieur ao dia misy resaka hoe na solombavamboaka raha tsy afaka mamory olona tsy fantatro hoe ahoana ny interprétation an'le izy sy ny sisa fa na tamin'ireny 26 juin teo reny eny ny ferana ny solombavambahoaka tsy kabary tany am'izay nisy azy tena antso natao mihitsy zany nataon'ny bureau permanent tao
de nisy ady be sy ka tena insulte am'le vahoaka mifidy anareo le zany za manokana aloha de manao tatitra any amin'ny faritra na voafidy ady tena manao tatitra isaky mandalo de tena mitety faritra mihitsy ary manambara hoe zao ny zavatra misy any a zao ny fandehan'ny toe-draharaha de mahafantatra ny any ka sady mamaraparana ny adevitra antsika andre mato solombavam-bahoaka ny tiako antaninanao zany hoe ny raha ohatra zany ary ka andeha atao hoe mba tafita ihany le efitra hoe anao karazana accord politika ahoana ny endriky nanaovana an'izay ifanantona ve zany nareo amin'ny tompona andraikitra isan-karazany a eo anivon'ny fitondram-panjakana de anao hoe ndao ivory zany anao conclave sa anao inona de hoe amoaka iza ny rédiger an'le accord iza ahoana zany ny endriky anaovana an'izay concrètement mety efa nilikilika raha ohatra ka zay fa nieritreritray zany de hoe ny patron politika fotsiny no miona sy mifampiresaka dia reo patron politika reo no mifandamina dia mandray ny andraikitra rehetrarehetra arak'izay tapaka ao zay zay zany no sosokevitray fantaniko farany satria moa amin'ny mahasolombavam-bahoaka anao zany na nisany teraka adevitra ihany koa faraparanteo indrindra moa tamin'ny herinandro lasa iny nisy anindra raha ampanao gazety iny de le volavolan-dalàna mifeny serasera zany na code de la communication manahirana le izy zany izy moa zany mbola tsy tena hoe misy vaingana zavatra azo ny raisina zany fa mabe adevitra izy io amin'ny mahasolombavam-bahoaka anao ny antaniko hoe ahoana ny fahitanao azy voalohany aloha mikasika le fanagatsana mpanao gazety dia teneniko miteny tsotra fotsiny hoe maladresse politique reny zay angamba satria efa be deabe le adevitra atao anaty lisa maladresse politique reny amiko mikasika n'ity le code de communication ty ndray de zao mahavalalana ihany hoe naninona ny tany tsirabe le izy ny natao marina tsara daholo ny faritra rehetrarehetra tsara daholo ny toerana eto Madagasikara fa iveriko hoe maro anisan'ny mpanao gazety eto Antananarivo renivohitra tokony teto lay dinikasany natao raha izay faharoa manarakaraka an'izay tokony hitandrina tsara ny tsirairay mpiantsehatra ao anatin'io ary na zahay solombavam-bahoaka iantefan'io farany ihany koa ary de hifanentana satria za mahita hoe antoka ray lehibe amin'ny hoavy ny firenena ray manontolo misy ny fampandrosoana Madagasikara io code de communication io mety gaga angamba ny mpiainantsika hoe ahoana ny fandraisan'izany ny fandraisan'izany de tsotra ny tena mampahantra nyty firenentsika ty sy ny tsy mampandroso azy de noho izy lasa antoky ny mpanambola aza vaiko rehefa kaiky ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara dia be deabe ny candidat ny élection présidentielle mandeha mivoaka ny ivelany ary rehefa mivoaka ny ivelany ihany io de enao hoe voaray tary voaray tatsy ny ona tamin'nitsy ny ona tamin'zatsy dia zay rehetrarehetra zay mahavalalana sy mahalasa saina satria fifidianana filoham-pirenena rehetrarehetra eto de mitaky vola be amina lavitrisany maro ka iza eto amin'ity firenena ity ny afaka hiteny fa manana miliara be deabe hiatrehana fifidianana filoham-pirenena dikany ity Madagasikara ty zany mety antoky ny mpanambola na firenena matanjaka ny velany hypothèque quelque part zany Madagasikara no le filana vola be ilainy le candidat ny élection présidentielle de ampifandraisiko am'izay le izy am'le code de communication fa raha ohatra ka mipasy io code de communication ary tena miintéressé anay mpanao politika anatin'io de azahoanareo radio sy télé tsy miankina couverture nationale fa raha vao mahazo couverture nationale nareo voalohany marabaovao mpiray-tandrazana rehetra ary mahafantatra ny toe-draharaha mahafantatra ny paipaika politika sy ny fikafika masisy ny ratsy eritreritra ary lehibe indrindra eo ambonin'izay de hoe fantatry ny mpiray-tandrazana rehetra amin'izay ny mpaneho hevitra sy ny mpanao politika hoe raha ihanina zao ny eritrerina raha ihanina zao ny hevina satria efa eniny isan'andro fa le problème eto nge itsika eto Antananarivo renivohitra ihany ny tena malala ny mariny
hany ka rehefa tonga ny fividianana samihafa eto ny firenena indrindrindra fa fividianana filohampirenena dia zay olona na kandida mahavita fampisehoana ao anatin'ny ray volana na telo volana zay no lasa mitondra le firenena. Misy fiatraikany be mihitsy zany eto amin'ny firenena satria olona tsy tena mifakafantatra tsara no mifampitondra na hoe olona tsy fata-bahoaka hatrany amin'ny fotom-pisainany lalina sy ny fihetsiny sy ny fomba fijeriny amin'ny lafiny zavatra maro indrindrindra amin'ny lafiny politika sy fiarahamonina no lasa mitondra an'ilay firenena mitondra ny Madagasikara. Dia avy eo amin'izay koa le olona namin'ny azy le vola be nanaovany an'le kampaigna tsy maintsy hitaky an'io amin'ny fomba maro samihafa dia le firenena foana no mandoa sy miantoka ary no avy ny taranaka foana no tsy tafapetraka ary tsy mari-pototra no zay lafiny zay ka amiko ngeza be code de communication io amin'izay lafiny zay hoe ianareo radio sy télé privé mila manana ary mahazo autorisation hikouvrirany Madagasikara ray manontolo. Zay ny tena ngeza be amiko ao anatin'io. Misotra betsaka. Ya ianarany ndray mantosony mbavamboaka sady mamarana ny fandarana antsika omeko minitra vitsy ianao amin'ny tinana n'izay resantsika zay. Misotra betsaka ny fanasana ary eto dia manafatra ny mpiraitan-drazana hoe miroro fijeritsika ary ohatran'ny kivy sy very fanantenana amin'ny toe-javatra mandalo. Ary tsy vitsy ihany koa no manome tsiny anay solom-bavambahoaka hoe tsy mandray andraikitra ary tsy miasa. Ekeny zany ary tsy lavina kanefa zay dia mampitraka ary mametoky mamelona indray le fanantenana fa hijoro zahay ho raisinay ny andraikitray ho taterinay ny etahitanareo ary ho ambaranay ny tsy mety atao ny fitondrana mpanatanteraka. Mankasitraka indray matosony mbavamboaka nitondra n'izay resaka izay teto amin'ny Free FM tamin'ny ty atoandro ty. Guest fandarana andraisana vahiny eto amin'ny onjam-peoan'ny Free FM iresahana ny lohahevitra rehetra politika, toe-karena, sosialy, kolotsaina, fanatanjahantena sy ny sisa. Free Guest fandarana misokatra ho anao te hivahiny sy hamoaka hevitra eto amin'ny Free FM.